Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toriteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na Delivrance saenjanao fanapahana Ozona. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandeha tantely izy mba asitra. Amin'ny foravoravo no idirako ny tokatranontsika menakavy amin'ity fotoanan'io mahafinaritra be ty. Hitondra fandaharana manokana indray mahakasika ny hoe ozona tsy maintsy tapahana. Vola sy arena mitondra ozona. Ary karazana arena tsy azo lovaina. Inona daholo ireo karazana arena tsy azo ny lovaina. Na de hitanao eo ary io de tsy mandova an'io taranaka. Tsy mandova an'io zanakao. Ary tsy possible ho azo ny taranaka io lova io. Inona zany arena zany? Inona zany vola zany? Inona ny karazana vola mitondra ozona eo amin'ny fiainan'ny olona? Inona nireo karazana ozona rabola tsy maintsy tapahana eo amin'ny fiainatsika? Izany rehetrarehetra zany no ianarantsika indray mandritra ny ity volana iray manontolo ity manerana ny Madagasikara, hanapatapahantsika ireo karazana ozona sy fanaratsy. Ivavaka tsika. Misaotra indrindra tompo fa matoky say fa mpianatra anay sy an'olo lalana anay ianao zay zavatra tokony takatray ary tokony fantatray de omenao anay ary ampianarinao anay androany. Misaotra Jesosy io. Amen. Riavana. Tena misy ny ozona. Tena misy ny fanaratsy. Ary tena misy ny asana devoly izay tsy maintsy tapahana. Raha raisiko ohatra fotsiny tenin'Andriamanitra anankiray ato amin'ny mpanjaka voalohany toko faraiky amby roapolo andininy voalohany de ahitantsika tantarana mpanjaka anankiray atao hoe Ahaba mpanjaka. Io Ahaba mpanjaka io averiko tsara le toko sy andininy mpanjaka voalohany toko faraiky amby roapolo andininy voalohany. Amin'ny mahampanjaka azy de tompony fahefana izy, tompony hery izy tamin'izany fotoana zany. De nisy tanim-boaloboka ana olona anankiray, ana olona tsotra atao hoe Nabota izay no anarany. Tanim-boaloboka izy io tanimpambolena zany any Nabota eo amin'ny devant-ny palais, eo amin'ny devant-ny lapa. Zany hoe ohatra zao raha eo Ambotsoroatra de eo an-tanina renina eo. Raha ohatra hoe ny Avoloa de eo amin'ny devant-ny Avoloa eo zany lay tanimbolin'olona le tanimbolin'ny Nabota. De ozy izy mpanjaka mantsy any Nabota mana hoe mba omekely aho izy io tanina io aloha mba hovidiko fa eto anoloan'ny lapa de mba hita ty mba hovidiko mba tsaratsara ny lapatsika. De tsy nomeny Nabota aho izy tany razako io mba tany ray aman-dreniko io mba alovako ary nafinaritsara mba eto anoloan'ny lapa ilay tanim-boalobokako de mba mafinaritra aho izy fa tsy amidiko ny aho. De tezitra ny mpanjaka, tezitra ny vadin'ny mpanjaka. Ny vadin'ny mpanjaka tamin'izany Jezebela, mpanjaka tamin'izany Ahaba mpanjaka. De rehefa tezitra izy de ozy izy Jezebela vadiny. Ianao nge ozy izy ny mpanjaka eto ianao ny tompony fahefana inona kozy izy etambany voada io, inona de problème manao amin'io? Amronatsika dossier io. De alô vonoina ho faty any. De alainao fotsiny tanim-boaloboka. De namrona ny Jezebela ary zay ny mahagrave be an'le manambady olona tsy matahotra an'Andriamanitra fa mampidodozanao io vadinao io. De tena tsy tahotra tsy henatra namrona ny Jezebela dossier. De inona moa le dossier fa de hoe niteny ratsy an'Andriamanitra Nabota de niteny ratsy ny mpanjaka de avy ny olona nitorabato any Nabota de maty Nabota. De nalain'ny mpanjaka fotsiny lay tanim-boaloboka, nalainy ankeriny. Ary zay avetrany mihitsy ny ao an-tsain'ny olona. Zay avetrany ny ao an-tsain'ny olona hoe sy iny efa maty, efa ngiatra,
alovy ankeriny am'izay lasatsika ny tanàna lasatsika ny tranony lasatsika ny tany ary fomba fanao io atreto Madagasikara io hatrany amin'ny fitsarana rehetrarehetra any de misy an'izany hoe misy tanin'olona laina ankeriny ary dia ataozy azahoana an'io tanin'olona io de tedavina ny fomba anagadra azy tedavina ny fomba ananina azy amoronana zao rehetrarehetra ao anagadra azy tena zava-doza nefa ry havana ny tena zava-doza de zao iny tsy fahamarinana iny tsy rariny zava-ratsy rariny ataonao iny de misy Andriamanitra mitsara ao misy Andriamanitra mpitsara marinao zay tsy mamelanao afabela tsy mamelanao ho afaka maina am'izao fotsiny ary zay ny ao an-tsain'ny olona mako de hoe ataovy fotsiny zay azahoana rena na amin'ny fahamarinana na amin'ny tsy fahamarinana na amin'ny rariny na amin'ny tsy rariny de ataovy zay azahoana rena raha inao inona zay omby maty fa ny henany hoanina zany no eritreritry ny olombelona zany ny ao an-tsain'ny olombelona ataovy zay azahoana vola ataovy zay azahoana rena fa aza mikonty zany na inona na inona na avy amin'inona na avy amin'inona ary zany mahatonga ny olona le hoe manadio vola blanchissement d'argent tena hoe fanadiovam-bola na amin'ny alahelin'olona fa tandremy ry havana fa ireny arena ary vola azo amin'ny tsy fahamarinana ary amin'ny tsy rariny reny de misy fanahy ary misy ozina ao ambadiky reny misy fanahy ary misy ozina ao ambadiky reny fanahana ozina izay tsy azo ny taranakalovana tsy azo ny taranakalovana betsaka ny inisy ty ny mpitondra fanjakana mpanao politika zany ny mba hitako ary zany mba remarka hitako nanana tam'izany fotoana zany ary nangorona tamin'ny alahelin'olona nangorona rena tamin'ny tsy fahamarinana misy any manko zany ministra misy ny mpitondra fanjakana misy ny mpanao politika mangorona izy ka atao hoana fa zay ny diavana nisy izy io ngery havany angoronana renany eo fa mba misy kosa mangorona fa ao anatin'ny fahamarinana mba manararotsaka an'le fahefana izy de mba mitady bizina eny izy mitady zavatra azo atao reny mba azahoana vola aingana de aingana koatra ny karamany rehefa zavatra fahamarinana io tsy maninona de tamin'izy io fitondrana de mba misokatra daholo ny lalana de mba manao zay azony atao rehetrarehetra izy rehefa fahamarinana rehefa rariny de mba izy manararotra fa mitondra fitahina ho anao zany mitondra soan'ny taranakao zany fa rasanatry kosa mba nahazo fahefana kely anao na any amin'ny fitsarana na lasa ministra na any amina domaine na arina tsina na général na olona ambony na lasa filoham-pirenena na mpanao politika na kaikaiky mpitondra olona ambony de manomboka eo am'izay anao satria manana fahefana de ampiasany tsy rariny ampiasany tsy fahamarinana attention fa na mahazo vola ray conteneur amin'io ary anao ka nananao camion firy ka nananangana villa firy tamin'ny tsy fahamarinana io nao de ny taranakao tsy andovan'ireo ny taranakao tsy andovan'ireo zany raha vao misy ranomason'olona ao misy alahelin'olona ao misy tsy fahamarinana ao misy zavatra tsy rariny ao dia teny mahitsy aminao afa mandainga laingalainga fa tsy possible raha lasena bavy ny afahan'ny taranakao mandovan'io zany zany ahita lehilahy ohatr'izay akaiky ny olona ambony izy akaiky tena akaiky ny olona ambony tena inona ozy izy ianao donginy daholo le tanin'ny olona rehetra tanin'olona misy fasana de nydonginy tanin'olona rehetrarehetra io de nydonginy izy akaiky n'le olona ambony tena akaiky miresaka izy any anaty tomobile miaraka amin'ny olona ambony io any anaty tomobile de tonga de tenen'le olona ambony kio le olona ambony kio nganina ataovy daholo fotsiny taratasy tonga de alaminy de ataovy ety amiko soniaviny de tany am'izay andehanany birao rehetrarehetra any teneny hoe madama hono nananina an'io hoe fa azo ny tanin'ny olona rehetrarehetra io azo ny tanin'ny olona rehetrarehetra io fa tateo arina ry havana
voalohany aloha ny sarabady izy mivady vao azony mihitsy trano de tonga ny fisara-panambadiana tamin'ireo le mpivady reo. Faro nanomboka narary io rangahy io ary aretina tsy hita hoe inona le aretina nahazo azy. Fahatelo nanomboka mifanesiny fahafatesana tao am'le trano tao am'le akonana vokatry zay aretina fisara-panambadiana fahafatesan'izay tapitra namidy ny fananana rehetrarehetra ndray. Inona ny zavatra nitranga tao aorianany iny? Nenjera teo amin'ny fitondrana le olona manam-pahefana, nenjera teo amin'ny fitondrana le olona ny anteherany. Ary rehefa nenjera teo amin'ny fitondrana le olona ny anteherany, ireo olona rehetrarehetra zay naka nanaovany tsy rariny, nanaovany tsy fahamarinana reo nitory azy daholy. Am'izao tsika miresaka zao 4 rami sady marara ny 4 rami nopotika amin'ny fiainana. Le arena rehetrarehetra nangonina tsisy azy na ny ray ary. Ry havana afaka manangokareny ianao fa ao anaty fifalin'ny olona fa tsy ny alahelin'olona. Afaka manangona reny ianao fa tsy maintsy ao anaty fahamarinana ary ao anatina fahitsiana sy ny rariny sy ny hitsiny. Fa ny arena miaro tsy fahamarinana ary ny arena miaro tsy rariny ary miaro alahelin'olona sy vesatra ao anatin'ny olona de mitondra ozona ho anao sy ny taranaka. Zany ny problema ny aba-panjaka eto amin'ity mpanjaka voalohany toko 120 ty. Nieritseritra izy hoe manana autorité, manana ny fahefatana, izany rôle, izany roi, izany mpanjaka, alaiko zay tiako alaina, didiko zay tiako didiny, tsisy nizaniza afaka nakatsakana anazany, alaiko ny fananana rehetrarehetra ary de nazo izy. Nazo izy. Fa saingy izao no tenin'Andriamanitra eto amin'ny mpanjaka voalohany toko 120 hoy izy 170 ary ny tenin'i Jehova tonga tamin'ny Elitisy bitaka nanao hoe miainga ka midina iona amin'ny aba-panjaka iona amin'ny aba-panjaka ny Israely izay eo Samaria indra ao amin'ny tany mboloboko nabota izy fa lasa makao izy mba haka ny tany ho azy koa mitenena aminy hoe izao no lazain'i Jehova efa namono va ianao ka efa naka ho anao koa ary ianao de hiteny aminao izao no lazain'i Jehova ao amin'ny tany zay ny lelafa ny alika ny rahana bota no lelafa ny alika ny rahanao de ny rahanao tokoa. Satria rehefa novonoany mpanjaka novonoany aba-panjaka i nabota izy moa tsy hoe izy mivantana ny namono ny nabota fa naniraka olona izy amono ny nabota, namorona dossier izy amonona ny nabota ary de notorahany olona vato nabota de ny maty teo de nilatsaka teo ny rahany de avy ny alika ny lelaka ny rahany nabota lelafy ny alika teo fa zao ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny toerana io izay nahafatesany nabota de eo ihany koa no hafatesanao ary eo ny lelafa ny alika ny rahanao. Vokatry le tsy fahamarinana, vokatry le alahelin'olona, vokatry le tsy rariny de le ozona namononany nabota hifindrany aminao sy ny taranaka. Ary rehefa mijery tsika ato amin'ny mpanjaka voalohany toko 220 170 de nisy fotoana aba-panjaka mbola nanao tsy nety any teo anatren'Andriamanitra fa tsy mba hoe mibebaka, tsy mba hoe mibebaka de tsy nanao ratsy tsony fa mbola nitoy nanao ratsy ihany de lasa nandeha nanafika de nisy miaramila nandefa zanatsipika kitoto vakiko amin'ny 570 mpanjaka voalohany toko 220 ary nisy lehilahy anankiray nandefa zanatsipika kito ato ka navony mpanjaka ny Israely teo anelanelan'ny fiarovatratrany sy teo ambaniny ka de hoy izy tamin'ny mpandeha ny kalesiny ahodino ka eto miala eto amin'ny ady aho favo ary ny amafy ny ady tamin'ny andro zany ary ny mpanjaka no tohanana hitsangana teo amin'ny kalesiny tandrifony Sirianina ary de maty izy noho ny efa rivariva ny andro ary ny raha nandeha avy teo amin'ny efa vo eo anatin'ny kalesiny ary noho ny efa iletika ny masoandro de ny eleraky ny toby rehetra ny antsoantso izao hoe samy mody any an-trano ny avy sy any amin'ny tany ny avy de maty ny mpanjaka ka nentina ho any Samaria izy de nalevina tao.
ary no nisasana teo aparian'ny Samariny kalesiny de avy ny alika ny lelaka ny rahany ranandro tao amin'ny vehivavy janga araky ny teniny Jehova tena tsy afabela ary raha mijery an'io tantara io ianao ry havana de tsy ny aba ihany no maty fa hatramin'ny taranany raha mijery ianao hatramin'ny taranany eo mpanjaka voalohany toko fa 220 eo amin'ny andininy fa 720 dozy izy hitanao fa nanetreny aba tena teo anatrehako satria nanetry tena teo anatrehako izy de tsy atonga loza aminy aho amin'ny androny fa any amin'ny androny zany ianao vao atonga loza ho amin'ny taranany ary zany misy fotoana ny ry havany ianareo mianakavinareo telo mena da tsy nanino tsy naninona fa dadanareo no nanao ny tsirarany tany mamanareo sy dadanareo sy ny ray aman-dreninao nanao ny tsirarany tany fa am'izao fotoana izao mahatsapy ianao fa mitondra ozony nareo 10 menada zanaky dadanareo sy mamanareo lasa tsy vanik'olona potika daholo ny zavatra rehetrarehetra tao tsisy zavatra mandeha tena eninao mihitsy hoe misy ozona amin'ny asan'ny tananao hafa baraka boka ny troso tsisy nininona mandeha am'zelonina nefa nahatsiaro nareo fa nandova be avy any amin'ny dadanareo sy mamanareo fa reny lova reny am'izao fotoana zao idiavana any amin'ny tribunaly misy fotoana ary nareo 10 menada mifamosavy miady an'io rehetrarehetra io de any ny fanananareo miparitaka any fotsiny ohatra ny tsisy hoe izy any tompony lasa maka izy fa de verivery any fotsiny fananana izay mba azo kely ny ray de ohatra ny andoavan'olona trosa de mahazo 1 milliard ianao ao anatin'ny ray volana manjavona ny 1 milliard lany amin'ny loka sy ny adalana sy ny vehivavy tsy mitondra soa zany ny tsy fahamarinana ny tsy rariny ny alahelon'olona ary tsy mitondra soa hatrany amin'ny taranaka de misy amintsika zao taranaka zanaky ny maty fa na tsy aro mihitsy ianao hoe tamin'ny andron'ny dada nanananareo tomobile firy nanananareo ny trano firy nanananareo ny vola tany amin'ny banky fa aveo ohatra ny tsy hita hoe nakaiza nananahoana ary be da be mihitsy ny tratran'izany misy trano tokony ho amidy lova avy any amin'ny dada sy mama lafo tokony ho 5 milliard io trano nefa mahavariny nareo le prêt-à-pot am'izao fotoana zao efa 50 taona de 80 taona de 70 taona de fa ohatra mianahany zany ohatra ny tsy hita hoe amidy sa tsy amidy ahoana sa tsy ahoana de olo-kafa zao mipetraka ao amin'le toerana manofa azy ao de olona ohatra ny tsy mandofa trano zany ko de ohatra ny tsy hita zany nefa io fantatrareo io fa nanany dada sy mama io arenany dada sy mama vao miaona nareo prêt-à-pot vao miaona nareo ivory momba ny trano de miady de vao miady de rava mibolona de afaka 10 taona ndray miaona ahoana ihany le trano dada amidy any sa tsy amidy de efa miamifandimby miamaty nareo miamaty aveo le izy tsy hita hoe zany afarany ny zafikely sisany mandimby eo mikorotana koa zafikely samy tsisy tompony anarana fotsiny le hoe io le fananana fa samy tsisy tompony tsotra le antony satria io fananana io tomobile io trano io tany io azo tamin'ny tsy fahamarinana nalain'ny dada be anao nalain'ny ray aman-drenao tamin'ny tsy fahamarinana tamin'ny tsy rariny tamin'ny tsy fahitsiana tamin'ny alahelo tamin'ny 1950 tany amin'ny 1940 tany amin'ny 1970 tamin'ny androny ry anina tamin'ireny fotoana ireny tamin'ny 1980 de nanao ankeriny fa zao samy tsisy tompony nareo de zao ianao mahatsiaro fa ahoana ary ty fiainany ty tsy azonao lovaina tsy azony taranaka lovaina ry havana ny arena azo tamin'ny tsy fahamarinana ny arena azo tamin'ny tsy rariny mety misy apahany tsy ndreko tsara mety misy apahany azonao lovaina mety ozy izy erinao hoe diso ane zany ry pasteur zay ingy zao vavy any amin'ny dadanay sy mamanay nefa dadanay sy mamanay nanao ny tsy rariny any kio dadanay sy mamanay ohatrosotra hoe iny tompoko
nisy zavatra rariny ihany mba nazahoany azy, nisy tamin'ny fahamarinana nazahoany azy, de io azon'olovaina io. Fa zay zavatra azo tamin'ny tsy fahamarinana rehetra ary tamin'ny tsy rariny rehetra, azafady ry havana, misy fanareny ary tsy azon'olovaina. Tsy possible ny andovanao reny. Zany no mahatonga antsika miresaka mihitsy amin'ny tele hoe misy ozona tsy maintsy tapahana, satria ny tena zava-doza amin'izy io ngery havana de zao e, ny zava-doza amin'le ozona tsy vitan'le hoe le azo tamin'ny tsy rariny sy azo tamin'ny tsy fahamarinana ihany tsy azon'olovaina, fa aty aorina ary na ny zavatra azonao tamin'ny fahamarinana izy tamin'ny herim-ponao de mitondra ozona ho anao koa. Misy isan-karazany izy ireo zay mbola ho azavaiko a. Misy isan-karazany reo le vola misy ozona reo ohatra, fa azavaiko tsikelikely mola izy. Vola azo amin'ny tsy fahamarinana, vola azo tamin'ny tsy rariny, vola azo tamina bara. Jerevao ngefa raha mahatsikaritsy anao ohatra hoe ny ray aman-dreninao mpanao bara taloha, le mpampisotro toka olo reny, de mampisotro toka fotsiny olona de tena de jerevao nge ny taranaka nareo ateo riny fa na de nanangana trano be ohatry ny ahoana aza ny ray aman-drenao ka nanambola be firy million tamin'ireny, de jerevao nge ny fiainanareo teo rina fa somary nareo taranaka dadanareo sy mamanareo e sahirany nareo ao anatina problème nareo, ary amboalohany io bara io ohatra miroborobo be, fa après 10 ans 15 ans de fahity am'izay io, ary fahity ho azy io tsisy hoe inona fa io lany ho azy io vola rehetrarehetra io, de miditra am'izay ny trosa, miditra ny diabeta, miditra ny tension sy ny cholestérol, miditra daholo am'izay karazana aretina, de mifandimbo maty am'izay ny taranaka teo reny. Vola azo amina bara, vola azo amina casino, amina loka, na nahazo tirelira 1 milliard ary ny ray aman-drenao na ianao nahazo tirelira 1 milliard na 2 milliard ty tsiketo, fa tsy hatsangananao zavatra zany io, ary zay zavatra natsanganao tamin'io vola io loka io de mitondra problème anao io trano am'izao fotoana zao, mitondra olana anao any amin'ny tribunaly, mitondra olana amin'ny taranakao io vola azo tamina loka io. Ireo vola azo tamina kalanoro, tamina fanompontsampy sy kalanoro tromba, ireo vola azo tamina alahelin'olona, ireo vola azo tamina fanambakana, ary ireo vola azo tamina fanjanaham-bola. Zany tany saiko aminao rehetrarehetra zany de vola mitondra ozona daholo, ary tsy hoe le vola fotsiny potika fa zay olona nikasika ny vola io rehetra, zay nikasika manodidina an'io rehetrarehetra ao de mitsipozipozy ny fiainana, ka na efa manao effort be ohatry ny ahoana ary anao manao ezaka be ohatry ny ahoana atavavoaka de tsy mety daholo ny zavatra ataonao rehetra, satria tsy le vola ihany ny lasa misy ozona fa ny fiainanao koa zay nikasika ny vola io de voafatotra na ozona. Diny io zany zavatra resako anao zany, ireo vola azo tamina alahelin'olona, ny famatotra tamina tromba tamina kalanoro, hoe tsy ahoanao de nanakarena be tampoka fa nanompo sampo ny ray aman-dreny de nahazo an'ry nahazo an'ty nahazo an'ty, de jerevao nge fa nahazo trano 5telopolo amby 100 teto Antananarivo aza ny ray aman-dreninao, de jerevo ny fiainanao androany io fa sahirany anao io, ary reo lova be reo aza sy reo fananandreo io mitondra problème sy trosa. Ianao inge nanana olona trosa zao e, nefa milaza manana trano be firy ny ray aman-dreny, manana tany be firy ny ray aman-dreny, nefa ianao io zao anatina problème be mihitsy. De ohatrany hoe la iny zany lasany hoe lasako vavany amin'ny fotsiny le hoe manana an'izao hoe manana an're manana an'ty fa tsisy ninina. Ny vola azo amina bara, ny vola azo tamina loka, na loka manahoana na loka tamin'ny tsy rariny tsy fahamarinana, zany rehetrarehetra zany iresaka atoato, ary zany mihitsy ny tena ho ataotsika, anao delivrance tsika,
horesahako amin'ny atsipri andreo rehetrarehetra eo amin'ny manaraka fa ny tiako tenenina de zao tena misy ny fanahy misy ny vola avy amina azo avy amin'ny devoly zay tsy mahasoa ny taranaka ary tsy mitondra soa ny taranaka tsy azo nizaniza lovaina ianao mieritritra raha vao maty eo zao dada sineny de zao miliara ny ananay zao mivolanay non dis zany iainanao any le izy nenao mijerana io na ka niaina tam'zany raha amandreninao e de tsy hoe angano zany na cinéma na zavatra tanterain'ny olona fa enao zao miaina am'zany mihitsy zao tsika miresaka zao ary anao mahatsapa hoe tena ohatran'za mihitsy zany paster za mihitsy le nahazo loka be tamin'ny adinakola za le nahazo loka be tamin'zao sososo za le nahazo 300 millions tamin'ny anina de nakay zany io 300 millions inona no nitsangana tamy 5 taona lasa ianao nahazo an'zany de jerevo aizy ianao zao aizy ianao zao ao anatina trosa ianao zao ao anatina problème ianao zao korotsana ny fiaina tokantranonao zao anatina retiny ianao io ary mitebiteby ianao io ianao nieritreritra tamy 5 taona lasa 3 taona lasa nandrain'le loka be ozy ianao hoe tafa nakaiza io ny atao hoe vola oziny arena misy oziny arena avy amin'ny devoly ary tsy le vola fotsiny fa nitondra oziny to mitokantranao vao nampidirinao tao io zany izy io tsy rehefa nge io vola be azonao hoe zaraina le lova de nahazo vola be nareo fa inona zao no nitsangana de nitondra inona taorianany vola io afaka manao compte ngenao e tamy 2016 ianao nandrain'io lova be io nandrain'io vola be io tamy 2016 dinio ange ny fiainanao talohany 2016 fa nilamime dinio ny fiainanao talohany nandraisan'io vola be io fa nety ny fiainanareo vady nety ny fahasalamanareo nety ny fidiram-bolanareo tsy nananan'olona trosinareo fa jerevo vao nahazo an'io le vola be io nareo tamin'ny 2016 2018 de falifaly areo hoe io fanety am'izay fa tonga ny lova be fa jerevo ny fiainanareo fa taorina nazahonan' io niditra ny aretiny de io zanakareo lasa dala nisy fanahy ratsy tafiditra io de io fiainanareo tokantrarona mikorotana ambony de io nareo boka anytrosa io taorinany nandraisana an'le vola be anjara lova tafiditra ny oziny ry havana am'ty volana iray manontolo ty de misy antony natonga anay ny teny hoe hanao delivrance iverina mihintsy hanao delivrance satria na de efa mpivavaka azy ao anaty baiboly eo manko misy an'ilay tenin'i jesosy tenin'andriamanitra hoe hoatsingerika eo andohany ihany ozy izy ny fahotana nataony hoatsingeriko ainao ny zany dikany hoe hoatsingeriko ohatrany hoe hoapatsahivoko azy hoatsingerika eo andohany ihany ny fahotana nataony ny loza zay amelezako azy ny fantatrao fa ny dikan'izany rympino ny tantarany aba eto ny tantarany aba mpanjaka de nisy fotoana iaba mpanjaka efa mibebaka nisy fotoana iaba mpanjaka efa niala tamin'ny ratsy fanao vao ny tenenin'andriamanitra mihitsy izy hoe ho faty ianao ry aba mpanjaka de eo amin'le lafany alikany rano le lafany alikany rano nabota noho le lafany alikany ranao ary fantatry aba fa tsy misangy andriamanitra de lasy aba mifady hanina lasy aba ny fona tamin'andriamanitra lasy aba nano fifadikana de nitafy lamba fisaonana de nanenin'andriamanitra eo am'mpanjaka voalohany toko fa 1:7 nanenin'andriamanitra dozy andriamanitra aleo ndray tsy ho faiziko iaba aloha tsy hovonoky iaba fa any amin'ny taranany avo amaly azy any amin'ny taranany avo amaly azy zany hoe le fahamalina tsy maintsy amaly andriamanitra fa hoy andriamanitra aloha any amin'ny taranany no asiko inona nefa ny zavatra nitranga raha mijery anao atao am'mpanjaka voalohany toko fa 2:7 tsy niandry tany amin'ny taranany andriamanitra fa nasian'andriamanitra ihany aba ary tanteraka ihany ny tenin'andriamanitra hoe eo am'le lafany rano nabota le lafany alikany rano nabota noho ile lafany alikany rano ry aba tanteraka somatsara ihany
nefa Andriamanitra nyteny ry am'raiky am'roapolo hoe tsy hovonoky aba tsy amelany aba fanasiana Andriamanitra ihany fananinina nisy antony ao niverina nanao ratsy ihany aba tateoriny nanao zavatra tsy nety ihany aba vakeo mitoko faharoa am'roapolo fa misy mpaminany sandoka mpaminany tsy avy amin'ny Jehova ary le mpaminany Jehova atao hoe mpaminany Mikaia no gadraigny aba ndray le mpaminany Jehova atao hoe Mikaia io mbola ny gadraigny ndray de le mpaminany bala mpaminany sandoka reny ny anony teny no vonon'Andriamanitra ihany aba na efa saika tsy mivonony ary inona ny tiako tenenina am'zany ny tiana ho tenenina ry mpino de zao nisy fotoana Andriamanitra efa niteny taminao efa nanapaka ozony efa niteny hoe tsisy lozanjoanao amindra fo aminao ho afaka ianao ho tapaka ny ozona efa nisy zany efa nilamina zany efa nilamina ny afiera atao mitoko faraiky am'roapolo hoy Andriamanitra aloha hivalilany iny dossier iny matsany aba amindra fo amin'ny fa raha vao niverina nanota ndray aba eo mitoko faharoa am'roapolo de hoy Andriamanitra aloha ndray ho asiko ihany aba ka aloha asiko ihany izy ary de zany izy io raha lasany mbavy ozy izy ny olona ndraindray manao hoe efa tapaka ny ozona pastera efa afaka mihitsy ny ozona eny tompoko misy fotoana tapaka ny ozona fa amin'ny fotoana ianao miverina mahafoy an'Andriamanitra amin'ny fotoana ianao miverina manota amin'ny fotoana ianao miverin-dalana amin'ny fotoana ianao manao zay mampalahelo an'Andriamanitra de ho averin'Andriamanitra ndray le ozona averin'Andriamanitra ndray le ozona zany mihitsy sy nahazo any aba-mpanjaka teto eo mitoko faraiky am'roapolo efa nahazo famindrapo efa tapaka le ozona toko faharoa am'roapolo na foy an'Andriamanitra ndray fa hoy Andriamanitra atsingeriko eo andohany ny loza zay efa niteneniko taminy zany ny mahatonga ny ozona miverina amin'ny mpanompon'Andriamanitra misy fotoana ny mpanompon'Andriamanitra efa hoe afaka efa tapaka ny ozona efa netiny fiainana efa nilamina tampotampoka teo anao nisy fotoana nangatsitsika kely nisy fotoana miverin-dalana nisy fotoana nahafoy an'Andriamanitra nisy fotoana ianao nanadino an'Andriamanitra gagy ianao am'izao fotoana zao fa am'izao tsika am'resaky zao miverina ndray le ozona am'izao anao zao mahatsapa fa manomboka misy zavatra tsy mety ny fiainanao mahatsiaro anao fa ohatra niverina ndray ny trosa mahatsiaro anao fa miverina ndray mifampotehana mahatsiaro anao fa miverina ndray ny blocage mahatsiaro anao fa miverina ndray ny ozona tozy izy anao zany efa ny délivrena tamin'ny roa taona lasa efa tapaka ny ozona eny tompoko efa afaka ianao fa natsingerin'Andriamanitra indray mandeha ndray ohatra nahazo any aba efa afaka aba fa nasian'Andriamanitra ihany izy na de efa afaka ary satria nanadino an'Andriamanitra mandritry ny te volany te de anapaka tsy ny ozona am'mpanota ihany fa na ireo mpino mahatsapa fa nisy zavatra efa afaka ianao tamin'ny roa taona lasa tamin'ny telo taona lasa tamin'ny dimy taona lasa na tsiaro mihitsy ianao efa tapaka le ozon'ny razambe tapaka le ozon'ny sampy tapaka le ozony zao fa am'izao fotoana zao anao mahatsiaro ndray aminao efa vita batisa zao efa dekoniny ianao zao efa mpandray fanasan'ny tompony zao fa niverina ndray lo karazana ozona efa nanjoanao taloha de tsy misy riavana tsy misy afa-tsy ny famindrapon'ny tompony atenainao ary tsy misy afa-tsy ny fiasan'Andriamanitra anafaka anao anatin'izany rehetrarehetra amindra fo aminao ny tompo anafaka anao Jesosy ivavaka tsika de tena angataka amin'ny tompo afaho a Jesosy amindra fo aminao ny tompo misaotra indrindra tompo fa de zava-dehibe ny fotoana teto nandraisanay fampianarana nandraisanay taridalana tena misy aminay tokoa manko tompo tena hoe tratradina oziny tratrana zavatra maro izy karaha matoky a Jesosy fa
tambadika izany fampianarana sy toriteny zany de maro am'reto olo reto no ahita famindram-ponao raha tena mitodika aminao izy de amerany elony anao, anasitrana azy ianao, anafaka azy ianao, anapatapaka ny ozona rehetra ianao. Misy soatra Jesosy. Ho tahiny tompontsika menakavy sabotsy ho avy zao de mitoy ny vavaka lehibe ho atsika eto Antananarivo moa zany de mba manetana fa isan'andro ny tenako de andray olona ao anatin'le fotoam-bavaka amin'ny 12 iny aloha de andray olona ny tenako isan'andro ametra tanana, andray olona tsiraray anao Delivrance an'izay tonga ao de ho raisiko daholy manomboka latsinainy, talata, larobia, lakamisy de eo ny tenako de ametra tanana rehefa vita ny fotoam-bavaka de anao Delivrance ho an'ireo mahatsapa fa misy heriny maizina. Ny asabotsy de fotoam-bavaka lehibe io ndray de tena auto Delivrance. Inona ny dikany auto Delivrance? Ianao mihitsy ny mandray hery, ianao mandray fahefana dia manapitosika anao pasteur mandroaka ireo ozona mamaty fa fiainanao. Tsy indray andro nanovantsika zany vavaka zany, tsy indray andro fa mandra-pahatsapana fa afaka ianao, mandra-pahatsapana fa tsy miverina tsony reo ozon'ireo fa mbola miteny aminao fa manafaka Andriamanitra. Io asabotsy io dia eto amin'ny 3 frères ndefa Fanampahana, eto amin'ny temple de la foi bypass na eto amin'le arrêt Voasary na arrêt ny rond-point mbo manambola io misy an'izay Vahao ny Oloko bypass zay, eto Karobato ambany atsimo commune manerana ny trano fivavahana Vahao ny Oloko eto Antananarivo. Ivavaka tsika za resy lahatra fa fotoana mbola azo andresena tsara zao raha tsapanao fa tiana misy hery mifeh manapotika indrindrandrindra ny arabolanao de izao ny fotoana nafahatsika ireo karazana ozon'ireo zay ny amin'iny fa de ho tahiny tompontsika mirary ho tahin'Andriamanitra ianao. Ny alady maraina moa satria isan'andro mihitsy zany ity Delivrance ity. Ny alady maraina de miditra indroa eto amin'ny 3 frères ndefa Fanampahana miditra indroa amin'ny 9 maraina fidirana voaloha de amin'ny 10 fidirana faharoa. Eto amin'ny temple de la foi bypass koa amin'ny 9 maraina fidirana voaloha alady izy io ny alady ndray io amin'ny 7 sasany fidirana faharoa de taky zany kiona tia Karobato ny alady. Tena mino fa andray fahasoavana anampitosika anao zay ivavaka ao anao ametra tanana anao zay ao anatin'ireo fotoan'ireo atongavanao amin'ny fanafana tanteraka. Ho tahin'Andriamanitra tsika tompoko. Vahao ny Oloko andraisanao toriteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na Delivrance saenjanao fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko, vahao ny Oloko nandeha tantety izy mba asitrana. Nanisik ang punyang palay aming niran. Ura-kura ka! Rapulta, hallelujah!
Andrasan'ny faharoapolo taona. Halleluja. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Hallelujah. Ouais. Sat Dieu, ça va, ça, Hallelujah.